fotoana ny tantara eto amin'ny RTA. Atolotry ny malay misaraka akaropoanareo zao ary ny fizarana voalohany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Valiny Natao. Tantara nosoratan'ny R. Stefanuela. Novelomin'ny tsiry, lova, iary, niaraka tamin'ny tovo ary saloy. Nandray fiosanana totosa, Tovo Andriambololona. Studio, ny Prod. Eo amin'ny lafiny tsy fandriampahalemana no anizantsika ny vaovao. Nandrika ny ravarava ny tafika sy ny zandary tao amin'ny distrika n'Ambatolampy be ny alakamisy alina lasa teo. Raha araka ny tatitra dia niady tamin'ilay lehibe ny dahalo antsina hoe randraona no niaviany izao loza mahatsiravina izao. Tena mahery ody tsy azo kasihana io lehibe ny dahalo io ary tsy misangy izay mifanojo aminy raha ny fanazavana hoentin'ny kapitaine Lucie. Olona tena mahery ody mihitsy le randraona. Ka na dia niady miafa zay dia mbola ravarava ihany. Mariaka eto aloha fa efa maty voatifitry indroa izy kanefa no niherin'ny odiny dia hoe mbola velona indray. Ka dia izao nandripaka ny ekipanay amam-polony izao Miantso ny mpitondra fanjakana ambony moa ny mpitandro ny filaminana any an-toerana amin'izao fotoana izao satria fonga natao anatiny indray mpimaso ny zandary miisa 20 sy militera miisa 12. Miantso anareo mpitondra fanjakana ambony zay amin'izao loza menjady aminay izao. Ampio zay fa tena miady rery. Eny tsy kivy anefa zay fa nahatratra ilay filamatra hoe ho an'ny tanindrazana sy ny lalàna. Ary koa hijory aro ny vahoaka malagasy. Ary na dia mbola atao anaty aty azy zahay dia amin'izao dia manantena fa andresy. Hatreto kosa dia mbola tsy nahitana vahaolana ny andian-dahalo tarika randraona. Mananjanao kapitaine, letinao miatra tompoko. Voahiraka natevin-daharana anareo eto Ambatolampy tompoko. Misaotra lieutenant, kapitaine Lucie, ny tobin'ny gendarmerie pireneny eto Ambatolampy no mandray anareo. Raha tsy mahadiso, firy anareo ny tonga ao? 5 tompoko. Ok. Mialohan'ny rassemblement dia afaka manatra ny entanareo any amin'ny salle aloha nareo. Ao amin'ny salle 3-4 ary 7 no voatokana andraisana anareo. Voaray kapitaine. Or zala, samy mitondra ny entany ary dia andao manaraha daholo laisany. Voaray. Akoatran'ny ady amin'ny tarika randraona dia inona koa moa zany ny malaza aty aminareo aty mon kapitaine? Hatreto aloha dia io ihany ny malaza ry zandra. Ary tena ady mangotraka mihitsy izy amin'izao fotoana izao. Zany ve? Hono raha tsy mahadiso, inona zany ny paikady hoentinareo hifanandrinana aminy ary? Tsoriko aminao aloha lieutenant fa raha izaho ihany dia efa lany bala tanteraka. Efa tsy nataonay mantsy n'izao karazana stratégie izao ka andresena azy fa dia nialamaina aloha hatreto Zany ve? Ny hafarainay aza moa dia fongana tsy nisy intsony nanaovany azy. Mahery ianao kapitaine, dia tokony tsy ho kivika eo anao fa mila risika hatrany aza dino fa miakina aminao mpitarika ny mety andresena na aresin'ny tafika hoentinao mantsy Te hiteny zany ianao hoe tsy mahay mitaritafika aho? Tsy zany kosa ka. Fa mbola misy ezaka takina matoa mbola tsy nandresy ary eto zay nge ifanohana aminao anatratra an'izany ezaka izany mba andresentsika Ok ary mahazo mandeha ianao aloha fa mbola andamina amin'ny programme ny mission antsika manaraka Voaray kapitaine.
Fa maninona ho azy zany dada raha mba miala amin'ity asa ratsy ataonareo ty amin'izay e. Fa inona koa zao mahatonga anao hiteny an'izany ry vony? Ka dada ny teny hoe tsy nahita ny dadana sy ny nandaozany neny any dada, mifanenjehana sy mifanendrikendrehana nataony tontontoviny hoe nahatonga ny dadana anao dahalo. Dia efa eto am-pelantanan'ny dada amin'izay azy zao, dia efa maty koa tontontovo. Dia maninona zany raha ohatra hoe tsy manao dahalo tsony dada e. Aza mampimery vony eny e, misy fahamarinana ihany aloha voalazanao e. Zany Kanefa ka asa nahitako soa be dia be ty ka tsy azoko ilana mihitsy tray kosa ry dada. Zany marina e. Dia tsy tiako tsony zany dada. Ka na tsy ho tianao azy ary vony tsy hampiovany hevitro velively zany Ka inona aza nefa zany no tena tsy hafozan'ny dada nyty asa ratsy ty e. Betsaka ka. Tsy laza afa-tsy hoe raha tsy tia azy ty za tsy nahita anao tsony ngery vony e. Raha tsy tia azy ty tsy mba mpanambola be ohatran'izao. Tsy voatanisako eto fa be dia be ny azoko tamin'ity. Nefa nery dada ka misy farany izay atao rehetra e. Ka tsy aleo ve mba mandiny tena mialohan'ny tsy hahatongavan'ilay tena farany e. Tsy voahodinao amin'izany mihitsy ary vony Ny fantatro izao dia manohy ny asako Dada. Dia tsy mba afaka ny hainao mihitsy ve zany dada? Raha mbola zany resaka zany ny averinao maniko miala tsiny fa tsy afaka hiainanao mihitsy Areo anao fa lasa loka. Dada. Zay fa lasa. Dada miverena loka. Raha tsy mahadiso ary se firy taona zany izay ianao no niara-ny asa tamin'ny dada? Efa ela ihany matomizely mbola bany kely 15 taona nefa niara-ny asa taminy. Kanefa zao efa 13 taonako. Ary tena efa ela tokoa zany Dia hono rebila. Miaino anao matomizely Afaka mba halazainao anà ve ny antony naharesy lahatra anao hoe anao dahalo hiara hiasa amin'ny dada? Dia inona ny antony tena mahatonga anao hoe tsy miala ato mihitsy zany e? Nahatonga anao dahalo ve? Eny satria aloha mafy ny fiainana valin'izay dia za raha nahita ny dadanareo tamin'izany dia risika koa nahatonga na tsy miala ato indray dia izao Inona ry se? Mahafinaritra aloha ny miara-miasa amin'ny dadanareo ary koa efa betsaka ny soa azoko taminy na dia asa ratsy araka amin'ny filazanao azy ny farany raha vao nanaiky niara hiasa aminy dia tsy maintsy manao fanekena sy velona ranombazimby ery amin'ny toby ery no nanaovana azy ary raha vao mivadika amin'izany izay dia mazava ho azy fa lasa kely ila na koa misy zavatra miatra aminay Velo ranombazimba? Eny matomizely ary ny dadanao iny tsy mba azo sangena mihitsy amin'ny resaka matitra taony ny azy rehefa zay dia zay. Mazava amiko ny antony tsy mahavohodina ny lohan'ny dada hiala amin'ity asa ratsy ataony ity. Zany efa nanao velo ranombazimba koa zany izy raha azoko tsara. Dia inona re zany no ataoko Raha ny hevitra hitako kapitaine dia aleo tsy opération aloha ny mission atao fa ohatran'ny hoe fanampiana ny mponina hiambina ny fananana zany Zany hoe mandefa tafika sy sandary isam-pokotany tsika mba hanampy ny mponina ny atoerana, mba ialana amin'ny hoe tsy mandray andraikitra mihitsy ny fitondram-panjakana sy ny sisa zany Ohatra ny mety tokoa zany Zay hoa Ary karazany afinahitra ihany ny fiaraha-miasa raha izao no mitohy. Raha mahay mifampiaino sy mifanaja ny eny hoentina sy ny mpitondra dia mahafinaritra foana ny fiaraha-miasa Ie, ka ahoana sy ahoana ary zany no andaminantsika azy Zao ny ataontsika karazana fanampiana ilay izy, izany hoe miainga avy eto amin'ny distrika
dia midina makeny amin'ny commune ary mipaka eny anivon'ny fokotany mihitsy. Dia aharitra firiana nefa izany no anaovantsika azy io ka. Mandra-pilaminy ko. Raha mandinika eto amantsy dia tena azo tanterahana ilay eritreritra ao kanefa mety ho sarotra ihany koa na natanterahana azy. Fa ahoana ry kapiteny? Ny antony na dia fantatr'ireo dahalo aza hoe misy tafika sy zandarmy ambina ny tanàna dia mety tsy hasakana azy akory izany efa mahatoko tena loatra mantsy izy ireo ka tena sarotra ny adivana aminy Ka tsy misy mangidy tsy andramana kosa angery kapiteny manana risika sy be herim-po toanao izao koa ilay hoe tovy mpiara-miasa tamiko fahiny Zany Ie nefa indrisy fa tena novin'olona tsy vanina tsy mataotody tsy nanana ny antra mihitsy Zany ve? Ka izay io aminao hoe mety ho sarotra ny anatanterahana an'izany eritreritra ao izany Dia inona ary izany no atao ohatrany hoe lasa mifampienoeno eto fotsiny mantsitsika nefa anao mission nge no tena nanirahana anay aty Mila fantarina tsara aloha ny adversaire ry zandry Fantarina izy hoe iza marina dia inona ny tsy ambaratelo dia izay tsika vao miady Na izany aza mandinga ny fotoana ry kapiteny ka tokony tsy dia ho ela fiketrika mihitsy tsika Dia inona ary izany ny hevitra hafa na paikady afaka ohatr'izay hitanao teo Hitanao ianao teo ny teny hoe efa tapitra nataonareo daholo ny karazana stratégie rehetra nefa dia resy foana nareo noho izany dia tsy afaka ny ady amin'ny vantana mihitsy izany tsika aloha azonao Zany efa mahita ry lieutenant hoe tsy misy afa-tsy ny ady ihany ny vahaolana andresena azy ka tsy efa ady ve ny nataonareo toa aloha ry kapiteny nefa dia resy foana nareo ka zao mila aloha tsika mamantatra azy hoe izy dia inona ny misteriny dia izay tsika vao miady aminy mbola ho ela nefa izany ry kapiteny maninona nefa raha ohatra ka hoe andramana tao latsakalina ndray ry zalahy ry lieutenant dia amin'ny atoandro be nanahary ange aza ny nataonay tany resy izay maika fa andeha alina any tsy andeha anatin-doha izany ka anatina fahafatesanao izy ianao eny fantatro nge izany kanefa rehefa amin'ny alina ireo dahalo ireo dia lasa manafika any dia manana roatra miditra ao amin'ilay zoa itsika ohatra ny hevitra mety aloha izany zandra ie aleo aloha andinika tsara ny paikady tokony ho raisina sy tokony tanterahany izay mahazo mandeha ary aloha ianao misaotra kapiteny toka letsy dia mba homakomany daholo ny fitaovana rehetrarehetra ary zandry fa misy mission tsika raha riva voaray lehibe oay dia saika adingo koa ty ninona izany ry lehibe hoeto kely aty aloha le vata mainty kely ao tena adiniko mantsy ny nampiseho azy aniny amin'ny voniko eny tompoko fa vata inona koa izao izany ry dada andraso kely eo dia hitanao avy eo manjary tsy matsiro tsony mantsy mijery azy raha tonga dia tataraiko ilay izy dada koa izany angalahy ty ary tompoko le vata mainty kely misaotra letsary zandry dia ataovy tsara homana ny fitaovana rehetra fa enjakenja na misy miandry atsika raha riva eny ry tompoko aza matahotra anao fa ataoko milainy aho dia inona izany ny atao anatin'ity vata kely efa ratsy kely ty ry dada ratsy ahoana andrasa aloha sokafako dia ho hitanao eo zay oay taratasy keny tato ohatra fa ataony sary kokoa fa tena za mihitsy nge ty ry dada aza dia mampimere anaka tena ianao mihitsy ve ny fahitanao an'io sary io ka eko tena za ioko sa izandray ary io sisy dada sariny antemareninao io anaka ahoana tsara hoe ry dada sariny neny hoe io neny
Andrariny. Ampangino aloha ny ranomaso anaka. Ny tena marina dia ampahany tamin'ny tantaran'ny ainako ihany reny tantarako anao tamin'iny ireny. Ary mbola betsaka ny zavatra tsy fantatra ao. Andray kosa ry dady, fa maninona izany ny tsy nitantaranao tamiko daholo ny tantara rehetra raha tsy vao androany izany. Miandry fotoana ny zavatra rehetra ry vony a. Ary anjaranao amin'izay izao no mitsarana hoe rariny ve a raha anao dahalo sa tsy rariny? Tena tsy haiko intsony ry dada. Tanao izany. Tena bota tanteraka kosa ny lohako izany no ny voako tena rakotra alahelo. Tantara efa lasa izany ry vony a. Tsy hitako intsony ny mahalatsa-dranomaso anao amin'izany. Ka malahelo ny voako ry dada. Tena malahelo ny fiainana ny ainanao a. Rariny. Tena rariny tokoa ianao raha anao dahalo ohatr'izao. Dia tsy manome tsiny ahy intsony izany ny zanako. Tsy manome tsiny anao intsony ary dada. Izany. Ary tia koa aza zanakao vonona ny anampy anao arak'izay tratrako mandra-pavita amin'ny valifatiny dady. Vony a, tsy sitrako velivela nefa anaka ny anampianao anahy. Vitako samirery io, fa ny anjaranao a manao izay mahafalifaly ny tenanao aty. Tsy dia tsy ry dada. Fa ahoana e? Ny fantatro izao dia mahalifaty an'izay rehetra nampahory sy nampitsaly an'i dada tamin'izany a. Ary isan'izany ilay kapitaina namany tonton iny sy ny ekipany. Ka efa matiko ane anaka ilay tontonanao iny e. Iny sy ny ray aman-dreniny mantsy ny tena filohan-kiotroka izay rehetrarehetra nahafaty ako. Ary iny kapitaina iny indray tsy misy atahorana iny e. Efa nomeko hafatra mafimafy mantsy izy izay tamin'ny onanay farany a. Tsisy atahoranao izany e. Ozy izy dada teo hoe raha tsy vita ny valifatin'ny dada tsy ho afaka amin'ity asa ratsy ity mihitsy dada. Ka moa tsy in'izany sisa ny sakana tsy ahafahan'ny dada amin'ity asa ratsy ity. Fa nampon'izany koa asa no mandrava ny asan-dahalo. Ka raha mbola velona koa izy dia tsy maintsy mikaroka vahaolana. Ka na omeny dada hafatra azy izy a tsy ahampanginany am-pony velively izany e. Marina ho azy amin'ny voalazanao izany. Kanefa raha varatra irefotra koa izy vato lampy ampy andizany aty. Aleo izy hetsika raha safa miandry azy tsika e. Andeha hanafika izany nareo. Andeha aloha izay anaka. Tonga ianao dia midira any an-dava-bato rehefa avy eo a. Eny ary dada. Ka ahoana? Efa vonona tsara daholo ve ny fitaovana sy ny ekipa ary izany? Efa vonona tsara daholo tompoko. Dia firy izany izao nareo no andeha an'izao? Mandeha daholo izay ry matomizelo fa 5 lasa isa no mijanona eto. Ka andao hiala ry zany fa mandeha ny fotoana. Mbola lavitra raha teo ny lalana. Andao ry zalahy hiala. Efa mandeha koa ny fotoana e. Zay anaka. Raha pitso maraina indray meona. Eny ary. Dia mazotoa daholo nareo. Dia ao aloha fihiniko izany dada malalako izany ka. Enao tia koa anaka dia mahita atao ka. Ao ary. Zay a. Tafandrimanitra ny zanak dada. Eny ary dada, misaotra. Tongotsika ry zalahy. Kanefa hitandrina tsara fa ny andro alina moa ny kisoa mainto ny fiteny izay a. Ory kapiteny a. Ahoana e, fa misy inona e? Fa tsy hitanao ve ireny lampy mitsolopolopy kely manatona aty ireny e? Eny tokoa ilay ity e. Ao ry zalahy, samy aloha miafina daholo dia aza mikoropaka loatra fa sao dia araka zareo tsika. Malaky lesany. Dia ahoana?
efa manakaiky ange reto ka tonga dia horarafana sa hoany tsy mety zany zandry avelo aloha ry zareo andehany fa zay atafidirantsika tanteraka ao amin'izao zao no tanjony dro mantsy holava eto indray tsika raha eto dia andoto ranoko sa reny ry zalahy tena andalo eto akaikitsika mihitsy ry zalahy zany ary tsy dia betsaka ange izy zany aza miteny mafy aloha ianao fa sao dia enindreo ka lozany anjoantsika eo hitanao iny lela lavabe indrindra iny iny amin'ny farany aloha iny maninona iny no randrahoana na mena maso aminy zany mahirody tsy azo kasina iny ka zay indrindra no tena hitandremantsika fatratra ary tena ranjanana be tokoa izy zany raha zao iny ny petahana eo tonga dia maty sur place enao marina maninona efa indro matinay any eo iny amin'izao izy ahitanao azy zao zany ve ka nefa dia izy mbola mijoro tsara zao iny ry eny ka andao ary tsika androso amin'izay fa lasa ry lerony efa lasa raha teo ry zalahy tompo-tanàny ireny zay kely mpiandritrano ato zany sisa no ataontsika mahitako andao ry zalahy androso sady efa tsy dia lavitra ntsony eny raha vao tafahoatra n'ity tendrombohitra raha ity tsika dia tonga tonga somatsara ato anatin'le zo ihany tsika ity ry zalahy ka samy mitandrina tsara fa mbola tsy aiza ato oay le dia tena misy mitifitra tapoko zany dia inona ny atao ry kapiteny inona ny atao avy aiza nefa zany ny evin'le bala teo raha ny fahinoko azy sy ny fimpoahany teo aloha dia ohatra ny avany atsy hoany le izy ao ry zalahy tifitra fampitandremana ity isa roa telo hoay zany aterako maro afa misy inona koa ary ao ivelany ao zany fa toa ohatra misy feom-ba sy ny famaly ange zany sa sanatria ka misy manafika ve zay dia ahoana re zany inona no ataoko andrekaiko na aleo aloha atsoko dada nefa reny koa ve zay tsy efa lasa lavitra be nefa tsy maninona zany fa aleo atsonandra nga zany fa misy lavo ry kapiteny ka toy izy ihany aloha nytivitra ary areto daholo ny lampy rehetra eny aminareo dia ataovy sava ao aloha ato anaty zoy ato iny misy sakaitsoka le ty hoay izay lahy ka andao malaky amin'izay ary aloha atao ny fizavana fa mandeha ny fotoana tia zao ohatra ny varavaram-bato ry leotinao izy indrindra io fa sokafo io ry zalahy to dia voa io Andriamanitro ohatra ny misy manokatra ange zany varavaram-bato zany izary zany efa voasokatra izy ty ka andao malaky ary tonga dia hiditra daholo amin'izay ndao ao tsy lova aloha tsy lova ny lalana fa ohatra ny mbola midina totra izy zany ary tena ohatra ny rena any anaty trano reny mihitsy iny zany ato anatin'izany zalahy izy iny mijanona mba tonga dia tofiriko tratra marina fona tompoko ary to ikala vony le ty io ry zalahy sambory dia afatory dia ndao entina fa ilayntsika io fa ono fanga fantatrao izy ry kapiteny ka zanak'le mena maso io ary mbola tantara lavabe ny amin'izany fa sa vao malaky aloha ny ato anatiny dia mandeha be nge izany fotoana zany ohatray le aza fa hoana koa ary izany varatra mifanaretsaka ao ivelany ao zany ry kapiteny tena andao aloha hialato malaky tsika fa ambara herin'ilay mena maso zany ka sao dia ahitany tsy fahita eto ho eto sipakely ry zalahy dia ndao hiala malaky lisany fa ho tratra eto ihany
tairitairaingana mory zalahy fa tena ho ravarava eo ne nitombontsika raha voataraka aty eo tsika mba haingana ondry zalahy tena efa tafiditra ao amin'izao mihitsy ve ondry zalahy ry randrahona efa tena tafiditra hony efa mifampitifitra amin'ny zalahy mpiambinao hoe kozy ve le ty ka tsy ho ripaka ao ve zany ny ekipantsika randrahona manodimy lava eo izy ianao dia avitinao efa nanehoko ny heriko ihany aloha izy amin'izao nefa tsy aiza ihany fa tsika tonga any aingana zao mivahaolana mba tena tsy nampozina indray ty indray mitoraka ty randrahona dia efa tena samy antsy amintsika mihitsy ry zalahy zany matoa samy miditra tsy lera ty amin'ny tanyntsika ty dia inona zany no ataontsika ka rehefa samy ho ratsy sy famotika ihany zany dia andao hifamotika mihitsy ary ataovy misy zavatra simba na ravana eo amin'ny tobina eo anaovako an'ny lisany tongotsika ty ao areto daholy amin'izay ary aloha ny jiro zalahy angakainganareo jereo malaky ny zanako oay le ty tena imaksa aiza maksa mihitsy ty mitsitra ty randrahona aiza zany ohatra eny tokoa io aloha jereo fa sao dia mbola misy aza tena aina endry zany re ary tena ialeko za koa itsy lavo itsy antray retsy izy aleko sa ary ao aloha tsapaiko fa sao dia mbola misy aza tena aina ihany tena efa mangatsika be zany vatan'izany ary tsy midepotsonika io fony dia tena maty tokoa ve tsy mihinan' izany ahy randrahona ahoana rebila fa misy inona zany re tena tsy maninona tsy ao ntsony eny evony ahoana tsara hoe ry zany ry tsy ao ntsony ve ny zanako savasavao ihany aloha fa sao dia mbola miafinafinana izy ka tena mikorotana be mihitsy any ao an-davabato ao randrahona mikorotana ahoana ry zany re sady zay koa efa tsy niditsony ny lavabato ny diranay teo loza inona rety dia sanatria ka lasany any ve ny zanako kosa tsy mihinan' izany azy zany fa mba jereo aloha oay le ty jereo ne itsy miantony itsy ambony azo itsy hita lava io io le tsy mba jereo kely aloha izy io maty io haingana izy tena matataholy tokoa ve nareo dimy rahalahy zanako tsy hita mba marina mafy ko sa raha anaiky an'izao io apetrao ahitsy amin'ny sezetsy aloha ty sipakely ty ry zany ra dia sory amin'izay koa ny tapombavana io ary aza mody malemilemy eo ndry fa maharikoriko na mijery an'ity aza foana ray tompoko mba haverino any amin'ny tatamoa inona tsara hoe ry kialakely ho averina any amin'ny dadanao tinga mitapy tena soa aza va tonga nay aty indray tiako ho averina any atao inona fa ho ataonareo inona nefa ilaina fotsiny tena dia zay ka tsy aleo ve aloha izy ry kapiteny mba hoetiko kely hiaraka amiko ohatra ny metimety amin'ny bandimanty zany akantony zany avy eo nareo manao an'izany fa mbola miresaka izay oka re ao aloha roako kely ihany ry fa tena mahafatifaty kely na izany mba le tsy vaniny ty ao moa fa tsy melao fa sao dia tsoko vonjeo eo ho afaka haninona eo nefa ianao eto ampelantananaingerinao zao ry kiala kely ty olona tsy vaninareo raha izany tsy mifaditrovana ampahangino kely ny vava ry kalaratsy ty motsy nyray teny iny zao ny tena tsy vaniko lehilahy mpampotry firenena mpamono olona sao dia adinonao koa aza fa noho ny nataonareo ihany na tonga azy nanao an'izany sady ianao io sy le tantoviny mihitsy maninona fa mitady ve teny sipa kely mahay vava mihitsy moa zany ty teny ty zany aza ongotana ny voloko fa marary hita fa zany ny mariny anaranareo mba manamboninahitra fa tsy ampisaina hoay le aza ohatrany hoe tena mianan-kendry kely mihitsy nge ty zany na dia efa eto ambava ahoana ny fahafatesana azy ka vinoy fa tsy rarako
hita tena tsara ireo zandara manjaton'ireo asaiko ho viravirain'ireo tena androany fa tsy mba mipitrapitra mampalahelo tony fa mivandravandra oatra ny anaikitra fa zao aloha mbola ilainay aloha tena anjonoana indray tena miseho azo enjany iny dia rehefa vita zay dia omany ny vatana rikala sa ahoana ry zalahy marina mihitsy izany tena biby mianakavy reto marina dia ho sanatria tokoa ve ka ho sahandreo no amiravirana dada ampio fa eto ambavany voay mahery nefa ianao ry dada ka antenaiko fa tsy hamelana irery amin'izao fotoana izao dia inona izany natao randraona aleo aloha alevina ny nofo mangatsika n'izy dimy rahalahy reto rehefa avy eo hita eo ihany izay atao eny ary dia aiza izany ireo no alevina ka raha ny faniriako izao dia samy ho alefa any amin'ny taniny viny avy izy ireo nefa tsy mety izany fa sao dia lasa olana eo indray ka noho izany dia mitondra lahy ekipa maromaro dia mandeha nareo miady lavaka misy dimy antsy ambany antsinaninatsy eny ary tompoko izay aloha atao mandeha anaingana dia ataovy lalina tsara voaray tompoko dia mandrem-piadanana letsy ry zalahy fa izany aloha eo ihany fa aza dia mitanondrika laotra ohatran'izao randrahona ekeko hoe mafy sao mahazo antsika izao nefa samy mahay rezintsika efa miezaka ary bila saingy kosa zanako mba aiza dia inona mahazo azany amin'izao fotoana izao randrahona mitrakary efa ianao ny lehilahy ary aza manay ianao fa eto foana izay hanohananao fa hatramin'ny farany ka tena tsarary n'ilay izy ry zandry vo tsisy amam-bolana akory verangano ny rahanay mianaka ny aina dia lasa ny tsy vanina sady izy fa tena tsy ataoko vita mora kosa aloha izao matiko ary tena tsy hamelako mihitsy izay nakakeriny an'iny zanako iny tena marina mitsangana randrahona ty na ninjana mafin'nyozatanany jereny efa mipopotra daholo ny lalan-draha amin'ny tenany rehetra ary tsy moka vetivety eo izy mba ahoana ireny ny ako an'izao tsy fahitananjanany sy nahamoisana aina izao vita soamantsara iny ny fandevenana an'izy dimy rahalahy letsy ry rebila tsara levenana tokoa maty fa inona indray izany no atao manaraka inona moa izany letsy fa tsy nifitedavana ny zanako dia hiverina eny ambato lampy iray izany tsika raha azoko tsara mazava ho azy zandry ary tena ho sarotra ny ady miandry antsika eny satria tsy fantatra tsonony izao hoe aiza ny zanako fa tsy azonao tsindry mandro mihitsy ve zany hoe aiza ho aiza misy azy azoko tsindry mandry ihany ka hitako eto fa ao amin'ny tompony zandary iny amin'izao fotoana izao ary tena ampijaliandry zareo mihitsy ny zanako zany ve dia ahoana izany ny fomba atao mba hakana azy ao ka dia ahoana moa fa tsy miady zany ary dia tena ho aripako tsy ataoko misy miangana tsony na tamingany indray azy zareo tsy miketrika afa-tsy ny amotika ary eo nge dia mety hoe roviana zany tsika mimainga ty indray ary raha zany tsy maintsy mandamindamina kely ny eto aloha vo afaka mandeha ary mila feno ihany koa nisan'le omby makany tomasina vo afaka miala ty indray tsika mety mbola amin'ny herinandro mihitsy anie zany raha azoko tsara tena any ho any mihitsy ka ary mandehana aloha letsy mba jereo kely nkala eo raha masaka fa tena ohatrany tena refina sady reraka mihitsy azy zany eny ary angakainga lahy aleo aloha jereko vetivety tena mampalahelo ahy mihitsy raha andrahona ka ny zanany ty lasa ny zandary any
ny ekipa tapitra maty mpitandro filaminana. Aizaka atao anatin'ny 2 volana zay dia efa niala raika amin'ny 20 be zao sady. Mafy zany ka aleo zany ho any aloha e. Ahoana, efa masaka ve ny kaly ao ry zalahy? Sady efa naona zany nireraka ny lehibe antsika hono e. Ay, ka karakaro rapide ary fa maika e. Dia ahoana kiry manjakely a mahafatifaty mihitsy ngendry ity e. Esoro ny tanana ary le tsy vanity a. Esoro a. Aza dia mba manasaro-javatra be ohatran'izao moa ny jifa inona ary ty e. Manjary lasa tapoka any ambony farafara vato tampoka eo any ny vao matory fa tsy eto ambony dalaza ohatran'izao tsony raha vao tsy manaiky moramora eo e. Ka tsy rarahako zany e. Aiza moa Madagasikara mba androsiko. Nareo teherana mba hiady sy hiary indray tia ny manao ny tsy fanao. So dia mba tsy rariny kosa e. Fa inona mihitsy ny tadavin'ny kiala maivavy ty e? Inona? Tsy mitady inona ka. Inoko mantsy fa tsy ho ataonao io mihitsy ny zavatra tedavy ka aleoko tsy miteny e. Ay kosa. Ary ela be ranga zany fa ohatra ny lasa mitsiriritra endrika fotsiny eto mibandy a. Fa mikiasanao inona? Miala ho ahy ianao a. Fa mbola tsy fantatrao ihany ve? Mila n'ity vatanao mafatifaty kely ty. Mba ho ahy ianao tany. Kay, miala ho ahy ianao a. Inona ary ty? Miala. Vonjeo. Vonjeo e. Ay. Tsy misy miala zany eto ry kialan'ny ty raha tsy azoko izay tiako any aminao a. Miala. Ary aleo taperana tsara mihitsy raha ngao mivavany ty a. Za aloha tsy maintsy isantatra azy fa rehefa avy eo kosa dia hifandy beo daholo ry zalahy manjaton'ireo. So dia mba tsy mety ihany zao ataona roa zao ry lieutenant a. Mba marina e. Tsy maninona zany io ry kapiteny fa kalma fotsiny ianao fa inona ary ty azy. Ka sao dia ho fatinareo izy io ko. Olona mbola ataontsika jonona io e. Aza matahotra hoe anao fa ny hainy tokana ihany ngeny tsy asorina ihany e. Fa ahoana aloha zany tsika reto e. Sao dia mba hoe mifampienioena eto fotsiny ka tsy mety a. Miandry izay higadonan'le mena maso be iny eto Ambatolampy tsika izao ko. Zany? Ary mety efa tsy ho elo intsony izy dia ho avy eo a. Mba tiako tsapaina kely mihitsy ny herin'izany ry kapiteny a. Fa inona tokoa aloha zany ny tena ho ataontsika raha ohatra hoe migadona eto le daly e. Inona moa fa tsy ny hamono azy e. Vao tamy any amin'ny 10 kilometatra tsy hidirana eto izy dia donga dia velarina ny fandrika. Zany mihitsy. Ary raha tafiditra ao anaty rato izy a dia tifirina bomba avy hatrany dia vita ny aminy e. Dia inona le fandrika ho velarina ary ozy ianao? Fa le zanany ao re. Io tokony io ihany anie no lalana afatesantsika an'iny e. Ary rehefa maty izy dia alefa manaraka azy koa ny zanany. Dia rehefa lasa ny zanany dia tafiantsika amin'izay ny tombony ary dia ho potipotehantsika ohatra ny sira mihitsy. Ohatra ny azoko an-tsaina ery izany ry kapiteny a. Fa saingy hoe ahoana moa zany nefa raha ohatra hoe tsy miakatra aty izy. Tsy maintsy miakatra aty ny tadiny zanany e. Ary aleo zany ho any aloha fa ndeha ihany ato izy ny asanareo e. Voaray kapiteny a. Lasa aloha zany ny bandy e. Ka manahoana ianao ato ry zanaka dalo a? Sao e. So mizaka antseran'ny ainy izao no nareo olona tsy vanina. Fa tsy hay akombona mihitsy ve zany ny vavanteny ity e. Ka zany marina e. Ekeko hoe dahalo ny raiko a. Tsy laviko zany. Fa nareo koa mbola dahalo lavitra no izy e. Ampangino ny vava ary kialana ny totombitany ity a. Tsy eto anatrehako mihitsy tena no manao lohan-dahalo. Miatongavaka ato amin'ny tena ato izao a.
dia ilaza amin'ny tena fa ho avy tsy ho ela ny ray tena hitady tena. Efa fantatry tena tsara nefa fa dalo izy ary midika izany fa enjehana izy amin'izao fotoana izao. Miseho azo mahery ody loatra nefa izy ka tsy ho azo mora mihitsy noho izany dia tena izany no atao jony mba ahazonay azy. Zay mazava ve loatra eo? Mazava tompoko, nefa tsoroko fa tsy mahavita raha izany fa ataovy izay ataonareo e. Toa mbola mianatra mamaly ihany zato izy, kanefa na hamaly na tsy hamaly tena dia tsy maintsy manaiky. Ka tsy hanaiky fa ataovy izay ataonareo e. Dia ho hitantsika ho ary izany e. Zay fa lasa aloha, rehefa tazina fa tamin'ny dada tena dia alaina eo tena. Zay! Vony, ny zanako marina. Dada, mijaly ary dada fa mba alaivo. Zany moa dada. Aza mitomany anaka fa efa ho avy ahaka anao Mijaly dada. Na olana tsy vanisany anie ahy e. Manina? Dia mbola tadiavinao atao jony isam-bolana ny dada indray koa angehony e. Okizay alaka fa mafy amin'ny dada loatra ny mandray an'izany ary ny teniko aminao dia aza lavina izy raha mikasa ny anao jono amin'ny alalanao. Aza lavina mihitsy fa efa hita ny dada ny hevitra hanaovana azy ireo. Zay zanako zay dia mahereza ianao fa efa ho avy tsy ho ela dada ka anao. Dia ahoana nefa ratratra an'io dada e. Ano dada. Dada. Dada dada. Oay marina. Nanofy any dada. Dia nofy tokoa ve izy sa tsindrimandrina lefany aty amiko e. Aza lavina ozy izy raha mikasa hanao jono amin'ny alalanao ry zareo. Efa hita ny dada ny fikananaovana an'ireo izany. Mety tsy nofy kosa iny fa tsindrimandry ka. Fa dia tena mangatsika koa aloha eto ambony dalazy eto Sady tena mongo aho izany mangatsika. Dia tena tsy mba fonofy tsony kosa angamba mifono ireny zandary ireny fa vato amin'ilay fanaovana fasana ireny mihitsy ka. Toa tsy mba manana fohantra izany mihitsy izy mianakavy fa dia faly ny amiravira sy ampitsaly fotsiny koa. Le lambamena iny le sao dia adino repila. Dia jereo tsara daholo koa mibala any anaty basy any fa sao dia lany any ka zay tsika voafaty any Dia le fitaovana mahery vaika daholo ny ao Eny tompoko? Ay, Sady efa complet tsara daholo reto ka. tsara zany. Na dia mentsika balaray avy ary ireo zandary ireo mbola tsy lany reto e. Ka andao an'izay hidiny ery amin'ny vato fisaka morony dobo amin'izay ary dia maika andeha tsika fa mandeha ny fotoana e. Ka andao ary e. Andao ry zalafa maika. Efa tsara hidy tsara ny lavabato ao Eny tompoko? Efa milamina tsara ny eto ka. Ay, ka ao ary mifandraisa tanana manodidina ny vatotsika rehetrarehetra. Dia mifandray tanana manodidina ny vato fisaka izay rehetra. Ary randrahona kosa dia mijoro mananatra ny lefiny eny an-tanany eo ampovoan'ilay vato. Rahona mainty mahanjomina tanteraka ny eto amin'ny tombonay amin'izao fotoana izao. Miampifanginana koa aoka izany ny fiamborokely mirahira tsy mahatsapakory ny fahorianay sisany hoeno. Lany indrandraona ny bala maromaro tao anatin'ny basy pleta teny amin'ny tanany ankavanana ary ny antso tamin'ny feo mahery izy avy eo hoe Ry zanahary fiakofanay, fantatrao loatra ary tsy miafina aminao izao ora manjombona eo aminay izao.
kondreto izay fa mifandray tanana eto amin'ny fanolorana sorona ho anao fa hisaraka andray ary koa mangataka ny herinao mba hanafy anay mba hatotosahanay somatsara ny ady izay ho atrehanay sy rebila eny Ambatolampy ka dia asehoy ary ny herinao asehoy 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 avy eo dia samy lasa izay avy eo ireo talinamana moa dia na handeha namonjy ny fodiny avy aloha mandritra amin'ny fotoana tsy voafetra fa zasy randrahona kosa namelona le fiara 4x4 raitra indrindra amin'ny fiarany ary andeha hiasa any Ambatolampy avy hatrany. Allô? Ahoana lieutenant? Tamiany? Ay. Ka manao va nareo tenue civile dia sakana aza avela isy olona ifamezivezy-tsony amin'iny lalana iny dia ametro barrage koa ny lalana mivoaka sy miditra rehetra eto. Voaray ve? Ok. Ary afaka 30 minitra dia tokony efa ho vitanareo daholo izany rehetrarehetra izany a. Ary tokony efa nareo manao tenue civile no mameno an'iny arabe iny. Tapitra. Ahoana hono? Miala any hono zalahy e. Zany? Ie. Le randrahona io resako ka andao io mana malaky fa mandeha fotoana. Dia mandeha ana alaivo le zanany dia ny fitaovam-piadiana mahery vaika rehetra daholo no entina. Voaray kapiteny. Mifoaza amin'izay tena teorikala sipa kely ty fa tonga ny fotoana. Tolozany ty manoka fotsiny. Fa fotoana inona ny tonga tompoko? Tsy mila be question rianina fa mitsangana malaky teo fotsiny dia andao andefa mandeha ny fotoana ozy a. Oale ty. Eny ary tompoko. Tamiany izany dada raha azoko tsara. Dia malaka rangafa tsy lozana amin'ny daromaroma eo tena. Ahoana? Milamina very lieutenant a? Ie, amin'ny lamina tsara ty kapiteny. Ary avy tena rikala vony a. Dia mba malaky rikala fa mandeha eny fotoana e. Hoay le ty e. Zao avy ny zavatra atao tena. Miainanao a tompoko. Miala eto tsika izao. Andeha izotra amin'iny RN7 iny. Mila tena manaratsisiny tsara mba ho hitany ray tena raha vao mandalo izy. Ary raha vao hitany tena tsy azo tena atao avy hatrany ny miditra ao anatin'ny fiara hoentiny fa mijoro maharitra 30 segondra eo aloha tena. Mazava amin'ny tena ve izany e? Mazava tompoko. Ary aza adino fa vava basy aman-jato ny manona anareo mianaka ka raha vao mibolila eo tena dia atao veloma ny tany. Ka andao amin'izay ary zalahy ala fa efa kaiky kely izy zany a. So dia izy indray mantsy ny tonga alohantsika eo. Zay vao raha veto ny tetika rehetrarehetra za. Ndao lese! Dada, dia ho sanatry ve ka anio fotoana farany e? Sanatry kosa izany e. Mahery ny raiko iny ary tsy azo nizanizako tiana mihitsy. Fa ataoko ahoana rery dada ny laza aminao hoe aza mijanona aloha ianao raha vao mahita anahy e. Dia tonga soa ety Ambatolampy indray aloha tsika izany e. Ary milamina tsara tsy misy atahorana mihitsy izy izany a. Jereo anera mba misy na dia zandary na pôlisy iray azy ety an-dalana e. Randrahona Fa misy inona rebila? ka tsy haiko ianao raha mahatsikaritra fa ohatrantsika rirany ny fiara ety amin'ny arabe amin'izao e. Jereo ane raha mba misy fiara mihitsy any na any aloha na any aorianantsika e. Eny tokoa e. Ary na ny olona mandeha aza ohatra mivata-dehilahy be izany daholo fa tsisy zaza ambehivavy mihitsy a. Tena mino aho fa fandrika izao randrahona.
Zany tena mariny dia ahoana? tena sira fa polisy zandary daholo ireo mihododo ireo fa manao teny sivila fotsiny ry zalahy dia mody tsy taitra mihitsy Tena mariny zany fa omaniny ny saina ary fa hiaditsika. Oy le ty zanako ry zandry iny ny zanako iny. dia ahoana raisina ve Miala tsiny aloha zanako fa tsy afaka handray anao zay ahoana ny atao? Fantatro matsy fa ianao amin'izao ny ataon'ireo kakana anjonoana anay tena miala tsiny fa tsy afaka mijanona. Dia ahoana ny atao ry kapiteny tena tsy nijanona nge le fiara fa vao maika aza lasa nitsoky dia inona moa zany fa tsy ndao enjeny iny zalahy avy dia rarafa Le tsy ry zandry petahoany koa ary pahoany daholo reny tsisy ndalina rehetrarehetra reny fa namany daholo reny dia mitandrema tsara nefa voray lehibe zany koa ary mba tatazo aza vela isy hiangana mihitsy reny raha fataovy mahita mihitsy mba hitandry zandry fa sao dia maty tsy lereo misangy an'lahy mantsy tena misy fiarana tafika amin'ny tsy valana koa eo aloha le ty ahoana io amfle hoany amin'ny sisiny any ranga dia hoseho any ireo zandary mibahambahana sy manambana basy ireo rehefa tsy hikisaka ka tsy maintsy hiditra amin'izay mihitsy tsika alao anaovako azy ka mba hitany zandary raha mbola teo velona fa zay tsy maintsy mandeha nihinana tsara lisan'izay ka laiza re zany toy izay any aloha ny tivitra ry zandry aza melana mihitsy. Ary to tsy voasakana tato fa lasa ry kapiteny dia jerenge retsy tena nitsahan'le tsy vanona tamin'ny fiarany ekipantsika dia tena ripaka daholo le ty jereo zany raha mandrika marina le ty tena tsy te hijery ry kapiteny marina fa lozinina retiry lieutenant enjana ny faty miapatrapatra eran'ny arabe ny raha mandrika tena tsy vitako ry lieutenant arezika lavony teo ty tompoko avy malaky tena ty avy io aina misola iny tena androany fa tsy anaika an'izao kosa aloha raha zahay mifona re tompoko avy tena mivalo re tsy misy mifonafona zany ry kalany tya jereo nge zao ve dia mba rariny amin'ny tena ka ary valio fa tsy lozany ity miondrikondrika fotsiny ry kala tsy vaniny tya ka nareo ihany kosa nge na tonga n'izao fa tsisy hidirako nareo ihany no nitady loza ho an'ny tena nareo tsy ilaiko mamala ry kiala zanaka dalo tsy vaniny tya ary ho hita tena tsara fa dia avalina amin'ny tena dolo zao raha latsaka sy ainana foretra izao androany. Dia tonga tamin'ity tanàna kely ity indray aloha tsika rola zany kanefa na zany aza dia tokony tsy hijanona maritra eto tsika marina zany ka tsy hay maty izay hanaovan'ireo amin'ny vony any randrahoana tsika nge tsy eleto andinika ny stratezia hoentina kanany zanako zay ny tena hijanona antsika eto ka raha vao hita zay dia lasa ndraika antsika oke ary tonga eto amin'ilay trano fivatana tsikitsika ty ka andao aloha hivoaka fa sao lazay ny faholokafitsika tsy maintsy hiova fiara koa sao dia fantany eoko ka andao ary fa hony tokoa ary andrahoana ahoana ry zandry gaga ihany ho aza amin'ity fiaranao ty inona mahagaga lahy to efa bala betsabetsaka ihany zay ny atefa tamin'izay ny dia tsy naninona ve dia to ohatra ny tsy niotsona akory le izy ko ay ve fiara tsy laitram-basy le tsy tiry zandry ary zany ny tondrahako azy ty aty fantatro mantsy fa tsy mora ny ady mbola miandra atsikako ay ve ary milay kosa izy zany tsisy atahorana mihitsy iny le tompotrano fa tamy andao anatiny eny ary andao ary salama tena miaiky sahady ary kapiteny tena marina inona ary ty milavoleviny ity lieutenant mbola voasatinany fotsiny ny reny tanao reny teo dia inona ary kapiteny no ataontsika mba ahatratrarana an'iny
tena karazan'le tsy ho azo mora mihitsy ne iny raha fahitako azy sady tena fetsy no mahery odiko ka tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'io zanan'io aloha hatreto raha izay no vahaolana hitako ka tsy efa natao ve nefa izany teo nefa tsy nahomby akory tsika indray aza nitotra naripaky ny eraky ny lalana ko kalma fotsiny loha ianao fa rehefa tsy azontsika tamin'iny dia hovaintsika indray ny stratégie manaraka ka inona re aloha izany le stratégie vaovao hitanao mba hoe ho atao hodiniany so mantsy dia andamoka eo indray rehefa atao ny pratikako tsotra kely ka alaina any amin'ny kalavony aloha ny numéroany ary rehefa azo dia atsotsika avy hatrany izy dia avy eo rehefa izay dia ampijaliantsika ataontsika mahita hoe kalavony mba horenin'ny sofiny tsara dia rehefa vita izay dia tenentsika amin'izay izy hoe itolo-batana lasa ovitainay tsy misy indra foty izanaka ela ty izay ary tena ohatra mety tokoa izany ry kapiteny satria amboniny amin'ny mantsy ny zanany dia aleo no mitolo-batana kanefa maninona indray lieutenant dia ahoana indray nefa izany raha ohatra hoe tsy anina hoe tsy tadidin'le kalavony izany le numéro an'le dadana ka izay indray tsy ato an-tsaiko mahakrizikura nga zany asa zany nefa andao aloha andeha anontaniany kalavony ary forcena fotsiny izao ndao indray ariko dia ny mbola tsy tezitra ary kalavony dia ny mbola malefaka amindry dia memoramora ny laharana telefôniny dadandry ka tena tsy fantatra ny eo azy izany tompoko tena marina nge izany tsy te alalan'izany fa hiteny tena sa tsy hiteny madama kapitaine Lucie manoloana tena fa tsy madama izany ary tonono an'ilay numéro aingana ka tena tsy fantatra nge ho azy izany kapitaine tsy hiteny izany tena ka zavatra tsy haiko kosa nge ho azy izany dia inona no teneniko ozy izy ianao ka ka rehefa tsy hiteny izany tena dia matatesa hiaritra ny fampijaliana taona ato tena mantsy izao no akalana solony enaka dia matatesa ary fa tsy maintsy hoe forcena be ohatr'izany ve le izy tompoko so dia mba tsy rariny kosa ka na rariny na tsy rariny dia izay aloha ny fantatra efa mety dia tsy maintsy ataonay ampafantariko eo tena tsara fa raha matina eto tena dia mbola tsy ahasolony ray akory amin'ny ain'ny namanay amanjatony matiny dada tena fa sitraponiza kosa nefa na tonga ny namanareo vonoany mo tsy sitraponareo ihany tsy ilaiko be famaliana eo kalatsy vaniny ty ary hitany tena tsara fa irako indray aloha reo zandary rehetra ireo amiravera tena aty fa be losy be famaliana loatra manko izay ataonao any ry madama tsy maninona izay ho valiny kosa no eritrereto sahady ary mihevitra mantsy ianao fa mipetra-potsiny amin'izao ndraiko ary to hitena indray no mba miseho mandrahoana le ty so dia mbola tsy fantatra tena aza fa eto ampelantanako anie izao ny ainy teny ary afaka vonoko amin'ny andro sy ora izay tiako aminona teny tena ataovy ihany ny be famaliana sy mianan-kendry eo ka hoana fantany ve sa tsy fantanonitry kapiteny tsy haiko na fantany na tsy fantany fa mianatra ny mafivavabe koa ny ianao ka maninona raha mena lesona kely rehefa miseho azo enjana ry kapiteny sy pakely io koa veranga dia tsy voadiresinareo le tietsy efa ny dresy any fa tsy nety ny teny izy zany tsy fantany izany foana no sesiny eo dia inona izany no atao fa mandehibe ny fotoana le lehibe andalo iny ko any izay tsy aiza zavatra konokonony ihany mantsy ka na ikonokonona zavatra any azy izy ho afaka anao iny eo koa anefa eto ampelantanantsika anie izao ny zanany ka tokony ho izy ny mandady rariny amintsika ka aza manao an'izany ianao ry kapiteny fa olona tsy mandeha amin'ny herin'ny tenany enereny fa mandeha amin'ny herin'ny maiziny ka aleotsika mitandrina ihany dia tsika indray izany no hitandrina ho ianao sanatria izany tsy kapitaine Lucie mihitsy no iondrika eo anatrehan'ny fahavalo ry zandry
ary tsy izaho mihitsy koa no andeha andady rariny aminy. Ka raha ny fandadizantsika rariny aminy aza ve no hita fa aresentsika azy, inona moa ny olana e? Andeha hanao lolo manatona fo. Asako Tsy de tsy lieutenant ary aleo zany no any fa ndeha agna indray aloha ianao dresy eo ilay sipakely eo hanome ny larany dadany rehefa tsy mety hanome dia vira vrao andray aloha ahitany azy tsara. ay voaray kapiteny Tandremo nefa so esorinao hatramin'ny ainy fa mbola ilayntsika io voaray amin'izay voaray kapiteny aza matahotra ianao fa hainay io e. dia mandeha ana re dia foazy eo amin'ny broko ao avy eo fa dia atory kely aloha fa tena riraka zany, tena valaka e. Ok are. Tena olona tsy vanina tsy matahotra an'Andriamanitra nareo e. Tsy miraharaha zany e. Iteny tena sa tsy iteny an'le numéro fotsiny de zay. Valio aho Ay! Marary e. Efa miteny aho hoe tsy fantatra zako mbola inona ihany. Fantatry tena rangahy zany fa za miseho mafavy fotsiny tena. Fa ho ataonareo inona nefa ny numéro an-dady. Tsy misy idirany tena mihitsy anaovanay azy fa meo fotsiny le numéro raha mbola teo velona tena. Mazava? Aleo rangahy ho tononona any Zany foana koa no ohatran'ny ampijaliany reto ana eto. Dada, mahatoky ny fahaizanao fa inona zany no mampianahany eo rikala totombo hitany ty a? Tsy tononona le numéro fa ela be ohatran'ireny indreny ty. Eny ary tompoko. Tsy maninona fa raisoary fa ho tononiko e. Ay anome mora ihany tenako miseho mahafavatsy. Alefaso mandeha fotoana. Agny ary. Raisoary e. 034 04 Ok, voaray ty e. Ohatra zalahy, io lesy vira vrao amin'izay ataovy mahita mihitsy fa ho alefantsika direct tany amin'ny rainy any mihitsy ho fampijaliana iainany ato a. Ahoana tsara hoe tompoko? Zany ry ty a. Kosa e. Tsy anaiky an'izany tsony kosa aloha za. Ohatra ka ho afaka ny anao inona eo nefa teny na anaiky na tsy anaiky. Ohatra zalahy, io lesy fa inona ary ty e? Inona mampianana ny laisany eo? Ohatray le ty e. Izaho koa ary ty miantso ty. Ka raisy aloha dia ho ihany tanio e. Allo? Ay, kay, maty e. Aza tahoatra zaho fa marary. Kay, fonjeo e. Tsy misy an'izany eo zalahy fa ataovy mahita faisana mihitsy rehefa miseho azo mafy sy tolo-batana mihitsy ny rainy a. Fonjeo e. Maty dada. Ary toa nitapahanao e. Zanako rebila. Tena firavirain'le tsy valina zanako. Ohatrany aloha ianao randrahona. Dia andao vahaolana nijerena malaky mba hanavotana azy. Ka tena efa tsara fatotra ao amin'ny zalahy ny zanako ry zandry. Ahoana ny atao? Ka tsy misy vahaolana afa-tsy mitolo-batana zany. Ahoana tsara hoe randrahona? Itolo-batana ho aho. Ka sao dia heverinao fa moramora ary zany hoe mitolo-batana izany e. Ka inona ary ny ataontsika eo zelahy e? Mandeha ny fotoana. Sao dia ho faty eo ihany ny zanako voanenina nge rebila e. Randrahona. Ahoana? Fa ianao ve mieritreritra fa voafotsitra zareo ny zanako raha hitolo-batana ianao e? Tsy haiko e. Ka aoka aloha mba handinika tsara vao hanapa-kevitra fa sao anao zavatra tsy voahevitra ka ahita raharaha eto tsika. Ka tena verevitra letsa zany a. Tena marina e. Randrahona. Olona manana hery anatiny ianao e. Maninona raha ampiasainy izay farafahaizanao mba hanavotana ny zanako ka? Ka nanahoana izy tao ny lieutenant? Efa milamina ka. Efa vita hatramin'ny mission azako.
ay fantany ihany fa za fotsiny na rirarirany hoe tsy fanta le numéro. Ka ianao tsinona tsy ampy ny dresa azy nataonaoko fa efa milamina alohany amin'izay fa inona indray aloha ny plan manaraka zany. Dia ina moa zany fa tsy miandry izay setriny izay nataonareo tao dia miandry an'le mena maso iny sisy zaniko. Dia ahoana indray nefa raha ohatra hoe tsy mizotra araka ny eritreretantsika azy io ka. Mino kosa aloha fa tena hizotra amin'izay io e. Raha io mbola mandamoka dia tsy mahita vahaolana fa izay vao tena lany bara zany tsika. Lany bala total. Ny ahiko aloha zao dia hoe sao dia tsy tolo-batana iny fa ho tonga ny ravarava sy anankorontana indray. Dia efa mampamangy zany io zanany io raha izay no mbola ataonko. Isangy aminy eo tsony mantsitsika. Dia raha ho vononany raika io nefa zany io zanany io dia ahoana ny mety ho akony ozy izy ianao. Moa anaiky moramora zany izy fa tsy hamaly faty goavana mihitsy. Ianao tia koa ohatrany be fanahina loatra ka tsy rehefa atao aloha dia atao. Zay dahalo kely anankiray eny koa ve nama dia ho afaka anao inona eo ah. Tena andeha aloha kapiteny fa ohatrany hoe tena miakatra tsy lera koa nareo zany ka mandreraka miresaka aminareo. Aleo aloha andrasana izay ho fipokany dia ho hita eo ny toeny e. Danare. Natolotra malay misaraka groupe-nareo teo ny fizarana voalohany tamin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Valiny Natao. Tantara nosoratan'ny R. Stefanuela. Novelomin'ny Tsiry, Lova, Iary, niaraka tamin'ny Tovo ary Saloy. Nandray fiosana Totosa, Tovo Andriambololona. Studio, Niprod. Amin'ny heriny anio ny fizarana faharosaty farany. Fotoana ny tantara eto amin'ny RTA.